ao avaratry ny tanàna ny Fianarantsoa ao no misy ny commune rurale la commune ambanivohitra any Avinomby Vohibola Iavinomby Vohibola amin'ny plaza azy. Izy io dia lalam-pirenena faha 20 no andehanana aloha eo amin'ny 10 kilometatra eo na mahery kely zay tsy fantatro. Dia rehefa tonga aloha ao mivily miankavanana rehefa mandalo amin'ny lalam-pirenena faha 20 igny moa dia mandalo any monasteran'ny Maromby mpanamboatra divay zany dia mandeha agny amin'ny hoe Andriambosary. Io dia fitsangatsanganan'ny poniny Fianarantsoa rehefa tonga ny lundi dia zavatra zay. Dia mivily miankavanana rehefa eo mbola amin'ny faritra avaratra somary andrefana kely ny tanàna ny Fianarantsoa ihany misy izay tanànany Iavinomby Vohibola izay. Ny manamarika an'izy tia dia eto amin'ity tanàna ity no ny farana ny distrika avy ety amin'ny ilany Atsimo dia mifandray amin'ny distrika ny Ambohimasoa evy ampitan'ny renirano Mahatsiatra. Marina fa dia Mahatsiatra no fiteny ary dia efa no hazavaina ambienimbiena izany rehetrarehetra izany fa ny Mahatsiatra dia mahafaka hetaheta ny dikany fa ny Matsiatra kosa na Matsiatra dia ireo maloton'ny mpanjaka rehefa maty izy na ny maloton'ny olombebe taloha rehefa olombebe amin'ny tanàna dia esorina ny malotony dia ariana anaty rano any zay voaleviny izy ny maloto io natao hoe Matsiatra ka tsy Matsiatra izy fa Mahatsiatra. Dia eto no andalovan'ny renirano Mahatsiatra anisany andalovan'ny renirano Mahatsiatra izay renirano ngeza be ihany koa mivarina agny andrefany Madagasikara any ary fatatsika tsara fa mivarina agny amin'iny canal de Mozambique igny zany rehefa avy eo. Akoatran'ity vidéo ty moa dia misy photo ihany koa vitsivitsy alefako eto ampahafantarana anareo ny fiainan'ny olona amin'ny ankapobeny ato Iavinomby Vohibola ato.